Satria izy no nanorina ny fikambanana mpanorozety sotola niaraka taminay io. Atamin'ora farany tena vy maina ato amin'ny fikambanana mihitsy. Ka finona mihitsy ny ranomasina tsy latsaka mba ahafahana miteny an'izany manatrika anareo. Teninay voalohany indrindra tompoko dia mitondra ny teny fahampianonana avy amin'ny krivatra journaliste doyen mpanao gazety sotola. Sana titra mety fento natokavana voalohany indrindra zany dia tsapalahelo anareo. Ampiseho aminareo fianakaviana ny firaisan-kina zany mpanao gazety sotola zany. Raha ny nama dia tsy fonay tsy nahafonay mihitsy nitako soty fatesana kapoka mety mihitsy ny fomba mba tsy latsahany ranomasina fa zay teny foy zay tompoko entinay amin'ny tsapalahelo. Soavana feno mpakasitrahana matolotry ny fianakaviana mahita anareo amin'ny club journaliste mondial tonga mitodotodo amin'izao fahoriana lehibe ny tonona ny fianakaviana. Ray tokoa ny avanay no nandao anay fa marobe anareo nonjoro manoloana anay mampiseho fa olona ny ray sedra taminareo ity Andrimandry ary tsy afa-kory fa dia lay mpamorona ny fikambanana miaraka taminareo. Fakasitrahana feno atolotranareo tompoko ary Andriamanitra feno fiadanana hoe hamaritra fotolehibe izay asehonareo aminay izao. Tsy navako ny tenay tompoko fa dia tsy ny falasana ny avanay kory no mahafaly anay fa ny fahitanareo maro ny tato izao dia telo lehibe eto ny fianakaviana miatrika
sy mitraka manoloana ny fandaozana tamin'ny miavana. Azo misoloka rehetra ny tompo. Arak'izany misy any ny fialan-tsiny fa misy any ny sasany tsy afaka minakony karazana. Fahasalamana paravita tany ny endrika fialan-tsiny tompo. Ary manarak'izany noho ny fihavanana misy amin'ny mpanao gazety zao tojo. Dia rehefa misy foana ohatr'izao mpikamana amin'ny maty dia misy masika mba hanehoana izany fiaraha-monina izany tompo. Avy any amin'ny fitebezesona atao. Ny fahatongavanareo ny fijoroana marobe dia efa zava-dehibe eo amin'ny fianakaviana. Tsy miaina tamin'izany nefa nareo fa mbola ny marinareo koa le feham-pihavana izay hosolo mpandraisana didy farany petraka sy ampambaina roana sy vasikely tokoa no tontolo fianakaviana naoto ary ny rarina sy ny angatana amin'Andriamanitra dia mba ho lasa an'izay reo tokony ratsy mba hansosony tsara reo ho fandiavantsika mianakavy. Sotra sy Misosoka lehitr'oto. Ary ny tena marina dia mianakavy dia tokony mbo hiady hipetrapetraka aminareo zay. Mary an'io moa dia efa misy vitsivitsy amin'ny tonga taty. Kanefa anao mbo tsy ho izay rehetra ny afaka hiady hipetrapetraka noho ny fahasalamana sy ny faharavita tany ka dia miala-tsiny miala-tsony raha andohanareo namana sasany ka Andriamanitra ny fiadaniny ny tontolo hita fianakaviana rehetra. Zanaka tompoko lahara dia manjahany maroaporeta-po aminy sy ny fianakaviana manontolo izany firenena mitapitapy tokoa perotraka aminareo ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia miala-tsiny tompoko raha andohanareo. izy tsy maintsy mitoko hoan'izay tsy maintsy andeha ny zavatra nataonareo dia efa zava-dehibe ary hoan'izay mbola afaka hipetrapetraka kosa dia efa nisaorana ny roa zany nakasika vanihany. Thank you.